antsika rehetra aloha mamandrosady aloana raha mety oloka aloha mamandrosady aloana dia mitena mpakatelo zany baisantsika fianona manjary sairana be pater Jean Claude raha vao mizarazara be matsika afatra spécial ho anao manjary tapaka le afatra mantroty aloana mety mantroty aloana isika safady fisoratsy an'Andriamanitra tompoko no zao fotoam-pivavahana lehibe hitondran'Andriamanitra antsika zao dia andeotsika rehetra na ianareo ny atoerana na reto kipapidera reto na ianareo any atokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana zao azy filoana hisaotran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka fara zay mahabe isika zao mafy ny tehaka Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery tompoko hivavakatsika tsy mitsatra ny misaotranao ohatra ny an-trano zahay ry tompandriamanitra tsy to rainay mandrakizay misaotra ny amin'izao fotoana ahafahanay manompo anao zao fitahina avy aminao no mahatonga anay afaka manompo anao ary mino zahay fa tsy andalo fotsiny ty androandroany ity fa zay rehetra tonga eto zay rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia hitanao Andriamanitra miasa maneho zavatra lehibe tsy sakatra izy saina ary isorana ane ireo zava-tsoa marobe zay efa nataonao anay tany aloha tany ary manaka ankehitriny ny dera ny aja ary ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy amen dahorantsika anao hira anankitelo mifanesy tompoko etsika manohy zao fampona an'Andriamanitra izao alefa azy Alléluia. Alléluia. Izy mifaly tonga eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra androany. Raha faly ianao dia ndao ite-tanana mafy an' Jesosy ara hoe ho marika ny fifalianao. Amen. Tena tombontsoa atsika foana ny eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra zany amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia tamin'ny maraina teo zao tsika dia tena hoe nasain'Andriamanitra iray latabatra taminazy. Ilay tompony tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, tena hoe te iray amintsika zany izy e. Dia indraindray tena manontany tena mihitsy hoe fa maninona arany Andriamanitra manao zavatra ohatran'izany hoe te iray amin'ny olombelona foana. Dia nisy teny zay nataon'i David tao amin'ny salamy 9:7 ka hatramin'ny 9 eo dia hoe fa iza moa ny olombelona no dia kajereko ny lanitra izay asa ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforononao. Inona moa ny olona no atsarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Tena hoe zavatra tsara indrindra izany. Ny devoly raha ohatra ny hoe nanota teo anatrian'Andriamanitra dia tsy nahazo famindram-po tsony, tsy nahazo famelan-kelika tsony. Fa za sy ianao tsy haiko hoe inona ny adalàna mety efa vitantsika dia mbola io vaovao indray ny famindram-pon'Andriamanitra ao anao androany. Raha mety ianao dia ndao hitsangana dia tena hoe ndao hitena amin'i Jesosy androany hoe Jesosy misaotra ny amin'izany fitiavanao zany. Ilay fitiavana tsy mba mitady fepetra akory, tsy miandro hoe mendrika izao sy anao zay vao tia izy, tsy miandro hoe nisy akta nataonao tsara be zay vao tia izy, fa efa tia taloha izy hatramin'ny ianao mbola tsy teraka dia efa tiany ianao. Ary ny fitiavan'i Jesosy tsy azo mesurena amin'ny fitiavan'olombelona. Ny olombelona zay lazainao fa tianao indrindro mety indraindray mbola misy tsy tanteraka, fa ny fitiavan'i Jesosy fitiavana tsara indrindra, fitiavana maharitra mandrakizay, fitiavana tsy misy tambiny ary fitiavana tena hoe mamela helika isan'andro. Dia zany
ndao irahirayntsika ndao ataontsika latsaka am-potsika zany androany hoe tia loatrakay ilay andriamanitra ny andriamanitra tia loatrakay ilay tompony tompo tsy haiko hoe ianao ve ilay nahilikilika eny amin'ny fiarahamonina fa zao teneniko anao hoe jesosy tianao jesosy tsy manilika anao jesosy tsy mba manary anao mandrakizay zany halleloia ahofafay amin'ny jesosy ny tananao dia hisaora izy hoe misaotra jesosy ny amin'izany ampatsahivinao anay indray androany fa tena tianao loatra izahay amen tsy manisa eloka na mitanisa ira tsinikyo fa mijery ny ao ampo toy izany ianaoa dao mbola veritsika hoe tsy manisa elika ianao jesosy tsy manisa ninina zavatra efa vitanay dia mbola io foana ianao mbola tianay foana ianao mbola misitina anay miverina any aminao foana ianao dia izany ny antony isaoranay androany toy izany ianaoa toy izany ianao ay toy izany ianaoa fa tianao loatra jesosy o fa tianao loatra oe dia maty ho anay mihitsy ianao ezaka nitady anay foana ianao na zay aha niodina taminao dia mbola nitady anay foana ianao fa tianao loatra izao rehetra izao tena fitiavana fa tianao loatra jesosy fa tianao loatra oe fa maty ho anay halleluia izao rehetra izao tena fitiavana fa tianao loatra zay jesosy tena resy lahatra anao amonay loatra oe ka maty ho anay azo atao hoe tongatonga ho azy eo amin'ny fiainanao zany fa tena manana fotoana ianao amin'izao ankasitrahanan'i jesosy mankasitraka jesosy mankasitraka ny amin'izany fitiavana lehibe zany tsy hainay refesina tsy hainay descrivena kory fa tianao loatra jesosy
Ianao ve ilay misy vesatra foana isan'andro? Matsiaro teny ianao vao ilikiliky, matsiaro teny ianao tsisy importance eo amin'ny fiarahamonina. Izao ny tsaroa hoe raha lay Andriamanitra anariny zavatra rehetra ny tianao, dia izany dia efa ampy, afaka hiarenanao amin'ny fiainana. Ilay fitiavana mahagaga, ilay fitiavana ambony fitiavana rehetrarehetra, ilay fitiavana tsy misy tambiny, afaka hanangana anao indray androany. Dia ndao mbola hitenan'i Jesosy hoe wow, tianao loatra marina kely. Tsy misy zavatra afaka hanakana an'i Jesosy tsy tianao zany. Tsy misy hetsika afaka hoe ampihenany fitiavan'i Jesosy anao zany. Fa misintona anao foana izy hiverina aminy. Na ianao aza ilay mpanota farany tena mpanota indrindra eto an-tany, dia mbola tianao koa Jesosy, mbola maty ho anao koa Jesosy. Tianao loatra, tianao loatra, tianao loatra, tena tianao Jesosy. Mihoatra ny zavatra rehetrarehetra. Tianao loatra, tianao anjera aza ny tendrombohitra ninina zavatra mety iseho, dia rehefa fantatray fotsiny ny toetra ao anatinay hoe tianao izahay, dia afaka mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Satria mamy loatra izany fitiavanao izany Jesosy. Tena mamy, tsy misy zavatra mamy mihoatra noho izany fitiavanao izany. Amen, amen. Mamy Jesosy, mamy. Okinao ankafy an'izany fotsiny androany. Ao anatin'ny fonao dia tena ankafy izany fitiavan'i Jesosy. Mamy Jesosy.
mbola vertsika farany hoe mamy ry Jesosy fitiavanao. Mamy loatra ry mbola hiditra lala ihany amin'izao. Ndao tena hoe hitoetra amin'ny fanatrehan'i Jesosy adino daholo izay manahirana anao any. Fa ndao andray an'izany fitiavan'i Jesosy izany ampinoana fotsiny ao anatin'ny fanatrehany dia ankafizo izy. Ilay fitiavana mitondra fiadanana ao anatin'ny fonao. Ilay fitiavana mitondra fitsaharana ao anatinao. Ndao izany raisina fifanomena antsika. Efa cadeau atsika fotsiny efa aki zany fa ndao raisina ampinoana fotsiny androany. Dia hiteny hoe ao amin'ny fanatrehanao Jesosy no misy ny fiadanana, misy ny fitsarana, misy an'ilay fitiavana lalina izay tsy hay hazavaina eto amin'izao tontolo izao. Fa tena hoe fiadanam-po, fifaliana zany ny vokatry ny fanatrehan'i Jesosy. Meteza ianao andray an'izany. Izay tsy miditra ihany tsy mahazo androany fa raha vonona ianao dia afaka omeny Jesosy anao zany fitsarana, zany fiadanana, zany fitiavana lalina izany. Amen. Voninahitry ny fanatrehanao. Voninahitry eo no ahitako fitsarana. Fitsarana lay fitilalina, lay fitilalina no ahitako fiadanana, no ahitako fiadanana. Dia ndao hitena amin'i Jesosy hoe tiako ny fanatrehanao Jesosy. Tiako, tiako fanatrehanao. Tiako, tiako fanatrehanao. Tiako ianao Jesosy. Tiako, tiako tiako ianao Jesosy. Tiako, tiako fanatrehanao, fanatrehanao. Halleluja. Ndreto izay Jesosy ilona ao amin'ny fanatrehanao indray dia atsapany kasika ao indray dia ahitanao mihoatra noho ny hatramin'izay. Meteza ianao hikasika anay. Voninahitry ny fanatrehanao. Voninahitry fanatrehanao no ahitako fitsarana, no ahitako fitsarana. Lay fitilalina, lay fitilalina. Tsapanay zany Jesosy amin'izao fotoana izao. Tsapanay ianao mikasika ny fonay. Tsapanay ianao mampitoetra ilay fiadanana ao anatinay. Tsapanay ianao ilay mitondra fitsarana ao anatinay amin'izao. Amen. Fiadanana. Tiako, tiako ny fanatrehanao Jesosy. Tiako, tiako
anao Jesosy a fanatrehanao tiako 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 tikanao tikanao Jesosy tiako tiako zany fakira malefaka zany dia ndao hoentintsika eo anatrehany Jesosy zay zavatra manahirana rehetrarehetra androany ndao tsika tsy ala eto tahaka ny idirantsika fa araka ny teny hoe hoeto aty amiko izay entanareo mavesatra na fanahiny io na favesarana io na alahelo na fifaliana ary ndao hoentiny eo anatrehany Jesosy daholo fa eo amin'ny fanatrehany no ahitantsika fitsarana eo amin'ny fanatrehany no ahitantsika fahasambarana asandrato mafy ny vavaka asandrato mafy any amin'i Jesosy hitanao ny ao anatin'ny fonay androany fantatrao ny zavatra mahazo anay androany dia hainao mikarakara anay androany mamy loatra fanatranao satrinay foana meo akaikinao Jesosy ary fantatray fa eo mahatsara anay amboary izahay mba hitovy tahaka anao amboary izahay raha mbola misy tsy metimety ao anatinay fa hito amin'ny fanatrehanao ny afaka manao izany hoento izahay any amin'izay tianao Jesosy tiako 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 fanatrehanao tiako loatra Jesosy fanatrehanao tiako tiako tikanao dia androany indray zay tena hoe aoka ilay fitiavanao sy ilay fitiavanay anao aharitra mandrakizay dia aoka tsy ny circonstance misy eto an-tany ny andraraka anay fa zao hoe ninina mitranga dia anao efa nampanantena anay hoe manomana latabatra ho anay any an-danitra dia aoka izay ho tafita amin'izany Jesosy dia mba hiaraka mbola hiteny anao ihany rehefa any an-danitra hoe tianay ianao Jesosy hiaraka aminao mandrakizay dia tany mafy izahay fa tsy afaka miazona ny tenanay izahay raha tsy ianao mitazona anay hatramin'ny farany dia tena hoe ninina miseho ninina mitranga dia ilona amin'izany fanatrehanao izany zay dia izay mahatonga anay hoe hijoro foana izay dia ahitanao fasafasy rehefa tonga any an-danitra any amen tsy hijanona eto ihany zany hoe izahay iaina ny fanatrehanao izany fa ho mandrakizay Jesosy no izany tany mafy izahay amen
shaza ny lalana makany an-danitrany na fisejana sy maintsy ho lalovako tsy izany ny andraraka anay Jesosy nasarotra aza lalana makany nasarotra aza ny lalana makany makany an-danitrany na fisejana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany Fizao androzy foana ninona manolona tsy emitra mandrakizay Jesosy anaraka anao hatrafahany anaraka ana nanomafy ao tompo tehirizo ao anao mandraky nasarotra aza lalana nasarotra aza ny lalana makany makany an-danitrany na fisejana tsy maintsy ho lalovako Fizao androzy foana Fizao androzy ninona manolona tsy hevitra zany a Jesosy hatrafarany nanomafy ao tompo tehirizo ao anao mandraky fahafantaranay fotsiny hoe tsy hinao izay dia ahatonga anay maharitra hatramin'ny farany tsy vadibadika zany tsy ho raraka ny an-dalana hatramin'ny farany Jesosy raisony fiainako ho anao irera tompo ninina mitranga dia ho anao rery a tompo amen ho anao irery ao tompo ho anao rery hatramin'ny fahana Jesosy maka toerana tompoko andaontsika tonga dia roso amin'ny fanaterana fanatitra avy hatrany dia aorianan'izay ho ambarana tenin'Andriamanitra dia anokana fotoana mandohalika vavaka tsika
ho fanamafisatsika ny fanaikeantsika ny tenin'Andriamanitra sy ho fanamafisatsika fa iroso ho amin'ny lalindalina kokoa eo amin'ny fampona an'Andriamanitra isika. Amen na ka dia anao hira anankiray isika ao anatin'izany dia mandroso ianareo tolona mpahavokarena ety anoloana dia eto anoloana eto misy an'ilay fanohanana ny émissiontsika dia aveo fanatra rehetra tatazana iny toerana hatramin'ny raky dia biaza dia tatazana iny toerana dahoarya dia raha tompo isika tompoko. Izay nuku sy ny fitiavanya miadana ny foko misidanya ia fantatro izay nuku fitiavanya miadana ny foko misidanya ia mety uvizao regizao tupo Alléluia. Dia
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay tonga atao anaty izao trano fivavahana izao a dia miarabanao manokana ny tenako a ary marainao tahin'Andriamanitra ihany koa rahapaina ihany koa tsika tsiraray avy izay manaraka ny fotoam-bavaka izay ataon'ny fiangonana RHEFI Androndrakely a any amin'ny tokantrano tsiraray avy izay misy antsika any a ary manonona ny fiadan'Andriamanitra feno sy ny fahasoavany a ary ny fitahiana ho antsika tsiraray avy misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ity fotoan'androany ity a misaotra ihany koa andreto mpanompon'Andriamanitra izay nitondra antsika tao amin'ny fotoana ny fiderana sy ny fanandratana ny tompo ny fiankofana teo a alao omentsika toerana avy hatrany izy reto tompo. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa mbola nitantanan'ny tompo indraika afaka hitondra ny afatra ny tenin'Andriamanitra androany a atoandro a ho amintsika tsiraray avy ny azo antoka dia izao hoe rehefa tonga amin'ny fotoana misy mifanatrehan'Andriamanitra ianao dia afaka miteny aminao foana Andriamanitra. Marina be mihitsy ireo taridalana, marina ireo fanentanana, marina ireo hira izay nentsika nitondranantsika teo hoe ny mamaika antsika indrindrany dia aoka hikatsaka sy hitady mifanatrehan'Andriamanitra. Izay no natonga ny Davida indray andro rehefa nanomboka niteny taminy Andriamanitra hoe Davida zao a mandehana ho any amin'ny tany Kanana ianareo izy fa zao za tsy handeha any fa mafiantoka loatra ny zanak'Israely fa misy anjely irahako any hiaraka aminao hitondra ny Israely any amin'ny tany Kanana fa ny zanak'Israely maika satria hoe te hita ny tany Kanana, te hita le hanina amin'ny fanaranam-po, te hita tantona dronono sy tantely. Raha tamin'ny zanak'Israely ndao rangahan-tena fa tsy handeha Mosesy a fa ny nampiavaka Mosesy ny zanak'Israely dia izao io Mosesy rehefa naheny tsy handeha any Andriamanitra fa ny zanak'Israely a maika handeha fa i Mosesy dia niteny rehefa tsy handeha ianao dia aleoko any mijanona ety. Aiza le ety teneniny aleoko any mijanona eto amin'ny tany efitra eto fa misy fanatrehan'Andriamanitra toy izay handeha ho any amin'ny tany Kanana nefa tsisy fanatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra lehibe sy goavana indrindra ozy Davida ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara antsika, ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara anao e. Rehefa akaikin'Andriamanitra ianao tsy resany ianao, rehefa akaikin'Andriamanitra tsy maintsy mahomby ianao, rehefa akaikin'Andriamanitra dia azonao daholo ny zavatra rehetra. Sady za ve noho izany andao anao tahaka ny Davida mangetaentan'Andriamanitra mifanahaka. Indraindray a ny mamaika ny olona dia le zavatra matery azy, ilay zavatra mamaika azy, ilay zavatra mameno am-pona tsy ratsy akorin'izany fa zao no teneniko amintsika matetika hoe atao ahoana ary ny azo an'ilay zavatra raha ohatra ka tsy hitanao akory le mpaminay zavatra fa hoy ny tenin'ny soratra masina ho hitanareo tokoa aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Vanim-potoana hikatsahana an'Andriamanitra zao fa ny olona amin'izao vanim-potoana zao ny ankamaroany lasa fanompoana fitiavan-tena ka ny fanompoana fitiavan-tena lasa fampotsampy izany ry havana fa aleo fanompoana fikatsahana an'Andriamanitra. Rehefa mikatsaka an'Andriamanitra ianao ho azonao izay ao amin'Andriamanitra rehetra. Sa tsy izany ve? Aleo tonga dia le fototra le hazo mihitsy ny tedavina toy izay le voa avy aminy fotsiny. Raha mpisafidianako anao ny antianao le voa mivoaka amin'ilay hazo sa le tena fototra le hazo. Be dia be amin'izao le voa fotsiny rehefa misy voro pastera dia izay a zay fandehanany any aoriana any raitsay. Fa raha azonao mifototry ny hazo androany ho azonao daholo ny voa rehetrarehetra. Tompo hitanao a dia mikatsahan'Andriamanitra foana. Vanim-potoana tena fikatsahanao ny tompo izao, vanim-potoana tena fitadiavana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izao. Izay no natonga antsika hoe isika dia mila tena manao takandry Davida, manao takandry Mosesy mihitsy a mitady an'Andriamanitra, mikatsaka an'Andriamanitra, tia eo akaikin'Andriamanitra. Rehefa tsy handeha ianao ozy ny teny Mosesy dia za koa aleoko mijanona ety. Fa raha ny Israely zao ny tenenina izany handeha ve ianareo sa tsy handeha? Aleonay mandeha izy efa ela nainona tamin'ny razambe anao hoe misy tany Kanana. Fa ny Mosesy dia mifantany aleoko miaraka amin'Andriamanitra foana. Amen. Tompo hitanao a andaontsika eny tenin'Andriamanitra ny lohany ahafahantsika hivavaka. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra moa rehefa antsika mbola hivavaka hanamafy ny fanoloran-tenantsika, hanamafy antsika dia handroso ho an'ny tompo a, hanamafy tsika dia hifikitra amin'Andriamanitra, tsy hala amin'Andriamanitra mihitsy na inona trangam-piainana, na inona zava-misy a, na inona rivotra mitsoka ety ambonin'ny tany dia hitazona mafy an'i Jesosy isika ary hitazona ny akanjony tahaka an'ilay vehivavy isika mba hatonga ny herin'Andriamanitra hiaraka amintsika foana dia ho tafatoetra ao akaikin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen ve? Alleluia.
Ndaotsika ivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ny tena marina ny fanahintsika eto am-bavaka. Fa ny tenin'Andriamanitra efa voatahatra any am-piandohana tsinona. Fa ny fanahinao ny eto am-bavaka mba tena isy kasika Andriamanitra anatin'ny fanahinao, tena ho tafatoetra anatinao ny teny izay ampitondrain'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ivavaka isika tompo. Ry Tompo Andriamanitra ray tsitola iray mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra mihevitra anay mandrakariva ianao ka izany indrindra nanomezanao ty fotoana ity androany. Afanay mbola miaraka indray anompanao eto amin'izao toerana izao. Raisinay tombontsy lehibe fahasoavana ho anay ny nahatongavanay eto amin'ny fotoana ity Jesosy. Tonga amin'ny fotoana izay afanay iaino ny teninao izay Andriamanitra. Hoentinay am-bavaka manokana ny fanahinay sy ny fonay mba vonona ho an'ny teninao. Fanahy masonao midiran-tsehatra ianao ary mesao anatin'ny fanahinay. Sokafanay ny fonay, sokafanay ny fanahinay mba ahafahanay mandray tsara ny teny fanambarana izay efa voahomanao anay. Jesosy eo, ity aho mpanomponao, iraka aho manaiky aho solovavanao, manaiky aho ampiteneninao, manaiky aho fitaovana am-pelantananao indray, ka tsy tena arak'izay fombafomba, tsy tena arak'izay metimety amin'ny saiko na amin'ny foko fa hitena araky ny fanambarana avy any an-danitra. Mitenena aminay Andriamanitra ô, fa vonina iaino ny mpanomponao. Ary na iza tonga eto amin'izao toerana izao dia tsy misy ho disan-jara amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa hitenena an'Andriamanitra avokoa ane izay rehetra tonga eto. Meo anay sofina mahay mihaino, ny fo tena mahay mandray tsara sy ny fanahy endry ahafahanay migoka ny tsiro ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, osory amin'ny ositra mahery vaika ny teninao Andriamanitra. Ny fanahy masina dia hanositra izany teny izany ka tonga aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy voata manoka izao tenin'Andriamanitra izao satria efa voatahatra amin'ny fiandohan'ny fanorenana ny teninao ary voata mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Alleluia. Amen. Andao amaky tenin'Andriamanitra anankiray isika dia rehefa aveo omeko atsika ny loha hevitra izay akatsika ny taridalana avy amin'ny fanahy masina indray ao anatin'ny tia fotoam-bavaka irahantsika androany ity. Ao amin'ny filazantsara marika toko fahefatra eo amin'ny andininy fa efapolo sy ny faharaika amby efapolo. Filazantsara soratan'ny marika toko fahefatra eo amin'ny andininy fa efapolo sy eo amin'ny andininy fa raika amby efapolo. Zao ny vakin'ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra anatin'ity baiboly masina ity amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy Jesosy taminy, nahoana no saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Fa kina andininy raika amby efapolo farany. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Averiko fakina ilay andininy fa efapolo tapany voalohany manao hoe: ary hoy izy taminy, nahoana no saritahotra ianareo? Avy amin'ny alalan'io andalan-tsoratra masina, io no tena ivony tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ho raisitsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Andao ampitondraitsika loha hevitra anankiray izy ity manao hoe: ariwa ny tahotra. Na hoe aza vela hiaraka aminao tsony ny tahotra. Izay zany no loha hevitra ianarantsika androany. Mino aho fa ny fanahy masina ane hiteny amintsika rehetra. Ny fanahy masina ihany koa ane anazava ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika sy ny fanahintsika. Ary ny vavaka ataoko dia hoe itsika tsiraray avy izay tena lina mangetaeta ny tenin'Andriamanitra ary tena misy faniriana goavana ao am-ponao hoe tena ilaiko ny tenin'Andriamanitra dia izao. Hiteny aminao manokana Andriamanitra androany. Hiteny amintsika rehetra Andriamanitra androany. Mialoha ny idirako amin'izay afatra izay mantsy dia izao. Na lasa saina anany fanambaran'ny boky ny obolana toko 7:17 ndray andro manao hoe: telon'ny olona tena nona na hoe tiany nona na dia zava-mangidy rehetra azy
fa hitsakitsahany voky kosa ozy na dia tohana tantely azy hitsakitsahany voky na dia tohana tantely io azy fa hohaninona foana na dia zavatra mangidy azy. Hainao ny olona anankiray rehefa miseho feno tenin'Andriamanitra, na ny olona anankiray rehefa miseho be fahalalana, na ny olona anankiray rehefa tsy mirara amin'ny fanambarana satria milaza efa voky, dia na dia mamy be ary ilay izy dia hitsahany. Tohany tantely dia fanomeny jiosy ny zanany taloha isaky ny fo maraina. Fa rehefa milaza fa voky ilay zaza dia tsy mety hihinana intsony izy na dia tohany tantely ngeza be azy. Fa ataovy noana eo ane fa na zava-mangidy aza hohaniny foana. Tiako ambara aminao melohan'ny izarako ny tenin'Andriamanitra dia ity. Sambatra ny noana sy mangetaita ny fahamarinana. Tsy inona ny fahamarinana fa ny tenin'Andriamanitra. Ianao isan'andro isan'andro dia aoko noana tenin'Andriamanitra foana. Aoka tena ho tia tenin'Andriamanitra foana. Satria ao amin'ny olona izay tena mangetaeta ny teniny dia ao Andriamanitra no manome fanambarana. Amen na! Hiteny aminao ny tompo androany. Fa fampidira kely iny ary. Ndao ary iriditra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ika dia hoe mila arina ny tahotra. Voalohany ary ho fampidirako ny afatra dia ity. Rehefa nandray an'i Jesosy ho ny tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana isika ry havana ka napiditra an'i Jesosy hanapaka sy hitoetra tanteraka ao am-potsika ao dia ity zavatra mila fantatsika sy tsapatsika manomboka androany. Misy fanavaozana mahagaga tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tamin'ny fotoana iny. Izany hoe tamin'ilay fotoana nanaikantsika an'i Jesosy nandraisantsika fanapahan-kevitra hoe manomboka izao ahako dia manaiky an'i Jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana dia hoy amintsika hoe nanomboka tamin'ny fotoana iny ihany koa dia misy fanavaozana mahagaga ary tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry kristianina havana. Ary manarakaraka izay ihany koa dia izao. Rehefa nisy fanavaozana mahagaga, misy zavatra tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika dia manomboka tamin'ny fotoana iny ihany koa dia tsaro fa mandray tanana tanteraka ny fiainantsika foana Andriamanitra. Manomboka tamin'ny lafiny kely indrindra ka tamin'ny lafiny lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika dia raisin'Andriamanitra tanana amin'ny atsipiriany avokoa izany fiainantsika izany. Amen. Ary tsy hoe ny fiainantsika ara-nofo ihany fa ny fiainantsika ra-panahy sy ny fiainantsika ra-nofo dia samy raisin'Andriamanitra tanana avokoa izany. Koa ara-baiko manokana ianao natratra izao volana fahasivy na ny volana septembre izao satria nahoana amin'ity volana ity dia tsofina rano anao amin'ny anaran'i Jesosy fa andray atanana amin'ny fiainantsika rehetra ny Andriamanitra. Andray atanana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao Andriamanitra. Mety maro ny olona miasa saina amin'izao fotoana izao. Maro ny olona no mitebiteby amin'izao fotoana izao. Maro ny olona mivery hevitra miasa saina eny amin'ny fidiran'ny mpianatra, manany amin'ny fiainana-tokantrano, manany ao amin'ny fidiram-bolana, manany amin'ny asa aman-draharaha. Tsy haiko misy fanahina maro be mameno ao am-pon'ny olona ao. Fa hoy kosa amin'ny anaran'i Jesosy, na kely io na lehibe, na ra-panahy io na ra-piainana, amin'ny anaran'i Jesosy ho raisin'Andriamanitra tanana izany. Ity volana fahasivy ity ho raisin'Andriamanitra tanana amin'ny fiainantsika rehetra. Halleluja! Amen. Mila mino sy resy lahatra ny amin'izany isika. Tsy hoe faly fotsiny Andriamanitra halleluja be zany. Tena mety amiko rehefa nandray an'i Jesosy ianareo. Tena mety be amiko rehefa lasa zanako ianareo. Tsy hoe izay fotsiny akory mahafaly an'Andriamanitra. Fa te handray atanana, te hiditra-tsehatra tanteraka eo amin'ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra. Noho izany ary havana dia izao. Inona ary? Le fandraisana tanana amin'ny fiainantsika tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra. Anisan'ny asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika hatrany ampiandohany ny famoronana zanak'olombelona ry havana dia izao. No fenon'Andriamanitra ny fanahy isika zanak'olombelona.
tamin'ireo zavaboary rehetra mantsy izay nataon'Andriamanitra sinoariny tety amin'ity zao tontolo zao ity, tamin'ireo zavaboary rehetra mantsy izay nataon'Andriamanitra sinoarin'Andriamanitra, dia tsarovy fa itsika zanak'olombelona ihany no nametsahan'Andriamanitra ny fanahiny ary namelan'Andriamanitra ny fanahiny hitoetra sy hanapaka ao anatsika ao. Ary manarakaraka izay, raha nary ny zavaboary rehetra Andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny teniny no nentin'Andriamanitra namorona sy nampisy ny zavatra rehetra. Ny teny Andriamanitra, ny teny naloako ny vavan'Andriamanitra no nisy fahefana, nitondra famoronana ho an'ireo zavaboary maro. Fa raha namorona olombelona kosa ny Andriamanitra ry havana, dia tsy tahaka izany namoron'Andriamanitra ny olona. Ary zao ary voalaza ny soratra masina ao boky Genesis hoe andeha isika hozy Andriamanitra amorona olona tahaka atsika. Zay voalaza ny soratra masina. Amorona olona tahaka azy Andriamanitra. Ka rehefa namorona olombelona Andriamanitra, rehefa nahary atsika zanak'olombelona Andriamanitra, dia andao angeo vakitsika ny Genesis 2:17 hoe mba tonga anao tena ho resy lahatra hoe efa trany am-piandohana kay no nanavaka atsika zanak'olombelona Andriamanitra. Halleluja. Genesis 2:2 dia eo amin'ny 17. Genesis 2:17. Ary vovotany no namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona, ary no fofinaina mavelona ny vavorona, dia tonga olombelona izy. Eto ny soratra masina zany dia miteny fa tsy tahaka ny namoronan'Andriamanitra ireo zavaboary rehetra izay nisy teo aloha, ny namoronan'Andriamanitra zanak'olombelona tsy tamin'ny alalan'ny teny nalaoko ny vavany fotsiny, fa naka akora anankiray Andriamanitra, naka akora mihitsy Andriamanitra, naka vovotany izy. Ary rehefa naka vovotany Andriamanitra dia ino no volavolaina, ino no karakaraina. Ka rehefa tonga vatana izany mbola tsy netsika ilay vatana, mbola tsy nisy sofinaina atao anatin'ilay vatana. Fa teo Andriamanitra no nahita hoe raha tia no tonga olombelona ilay olona noforonina, raha tia ny tena hisy fahavelomana ao anatin'ilay olona, raha tia ny hetsika ihany koa ilay olona izay namboarina, dia ozy ny soratra masina nofofon'Andriamanitra tamin'ny fofinaina, nametsahan'Andriamanitra ny fanahiny tao anatin'ilay olona, dia tonga olombelona izy. Hatrany am-piandohana mihitsy zany ry hava malalao amin'ny tompo dia efa nisy fanapahan-kevitra tao am-pon'Andriamanitra fa mila mitoetra, mila manapaka ao anatin-dra olombelona ny fanahan'Andriamanitra. Amen. Hatrany am-pamoronana, hatrany am-piandohan'ny zavatra rehetra dia efa resy lahatra mihitsy Andriamanitra fa mila karakaraina manokana, mila avana ny zavaboary rehetra ny olombelona ka nametrahan'Andriamanitra ny fanahiny. Dia hoy amintsika kristianina tonga eto amin'izao toerana zao any koa, ianao izay tonga eto, ianao izay manaraka ny fandarana ankoa any an-tokantrano, andray andraikitra ny fiainana ho ankoa ny Andriamanitra, andray an-tanana ny fiainantsika rehetra ny Andriamanitra ma. Halleluja. Dia zao ny fanamafisan'i Paoly apôstôly ary ao amin'ny Timoty 2:1 ao amin'ny 17. Timoty 2:1 eo amin'ny 17. Ohatry ny ahoana ary lay fanahy nampitoherin'Andriamanitra sy napetrany ao anatsika. Inona marina ny tanjon'Andriamanitra tamin'izany? Satria raha ny fampidirana andraisika teo dia hoe Andriamanitra trany am-piandohana dia vonina andray an-tanana tanteraka sy vonina andray andraikitra ny fiainantsika zanak'olombelona. Zao voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Timoty 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa inona hony? Fanahy mahery. Atsantsika treo ihany aloha. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery. Ry hava malalao amin'ny tompo Andriamanitra zany rehefa nametraka ny fanahy tao anatsika, Andriamanitra zany rehefa napiditra ny fanahy tao anatsika, dia zao voalaza ny soratra masina, tsy fanakanosy no nomen'Andriamanitra ao anatsika,
tsy fanasarytahotra no nomen'Andriamanitra sy napetrana anatsika fa fanahiriny fanamahery. Alleloia. Averiko ihany, tsy fanakanosa no nomen'Andriamanitra ao anatsika ao, tsy fanasarytahotra no nomen'Andriamanitra sy napetrana ao anatiko sy ao anatinao, fa fanamahery no napetraka Andriamanitra ao anatsika ao. Alleloia. Ny fanontaniana mipetraka ary dia izao mialohan'ny itoizan'ny afatra dia hoe amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao ary amin'ny mampanara-dian'i Jesosy anao azy, tena resy lahatra ve ianao amin'izao fotoana izao fa tena fanamahery tokoa no mitoetra sy manapaka ao anatinao? Resy lahatra ve ianao? Ahoana? Nefa nozy ilay soratra masina ny angatsika hoe nahoana ny sarytahotra? Nahoana ny sarytahotra? Raha tena mino ianao, raha tena resy lahatra ianao fa fanamahery ao anatinao ao, dia tokony ho lavitra anao izany tahotra izany. Tokony tsy ho hita eny aminao tsony izany tahotra izany. Aoka ho resy lahatra ianao androany, fa raha nametraka amin'ny fanahy ao anatinao Andriamanitra, raha napidina amin'ny fanahinao anatinao Andriamanitra, tsy fanakanosa, tsy fanahiny tahotra napetraka ao anatintsika, fa fanamahery no mitoetra ao anatinao manomboka androany. Alleluia. Amen. Alleluia. Ny izany eo amin'ilay tranga treanao amin'ity volana septembre ity, eo amin'ilay tranga mety misy sady antady anafinafika anao amin'ny ho avy, dia aoka resy lahatra ianao fa na inona ny tranga, na inona misy, na inona tenen'ny ny fiainana, fanamahery ao anatinao fanamahery ao anatinao dia tsofina rano izay misy fanamahery ao anatiny, tsy maintsy mpandresy, tsy maintsy tafavoaka, tsy mitomantsony ianao tsy resy ny ady misy ianao, tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy. No hitehaka ho an'ny tompontsika rehetra. Tsy navelan'Andriamanitra hetsika fotsiny tamin'izao i Adama, fa napetra ny voalohany tao anatiny, dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy maintsy asiana an'ilay fofinaina mitsofoka ny anatiny any mba ho tonga olona velona izy. Ary Paoly apôstôly dia nanamafy mihitsy ary fa io fanahy napetraka tao anaty io dia tsy fanahana tahotra fa fanahy mahery be io. Amen ve zany? Amen zany. Noho izany fiangonana ary hitany tapany faharoa dia izao. Ny fiainantsika zanak'Andriamanitra noho izany dia izao. Eo amin'ilay tranga, eo amin'ilay zava-misy hoy teo aloha, dia tokony tena tokony tsy anisan'ireo olona ho very-hevitra ianao, tsy anisan'ireo olona ho feno ranomaso ianao, tsy anisan'ireo olona mieritreritra fa tsy ho tafavoaka tsony ianao, fa fampirisihako dia izao, mila miaina ary mila mandeha ao anatina finoana foana. Na inona tranga, na inona zava-misy, na inona miseho, na inona tenen'ny olona amin'izao volana septembre izao, na inona trehan'ny olona ihany koa, dia teneniko aminao androany, ny fiainantsika dia ity, mila hivelomana foana amin'ny finoana. Mila mandinina hony. Raha misy fanamahery ao anatinao dia mila velona amin'ny finoana ianao. Amen ve? Zay voalohany. Ny fiainantsika zanak'Andriamanitra zany dia izao, mila hivelomana amin'ny finoana foana. Amen. Manarakaraka, ny fiainantsika zanak'Andriamanitra ihany koa dia mila andehanana foana amin'ny finoana. Raha tena fanamahery ao anatinao ao dia tokony ho velona amin'ny finoana ianao, ary mila mandeha amin'ny finoana foana. Ahoana voalazan'ny soratra masina? Ny epistily izay nosoratan'i Paoly, finoana no andehanana. Na tonga ity afatra ity rehefa nanomana ity toriteny ity ahako dia izao. Be dia be ny olona no manahy, be dia be ny olona no fentahotra, be dia be ny olona no saintsaina zavatra ratsy eo amin'ny fiainany hoe anahoana amin'ny fiainanay, satria miditra mpianatra, niofatrano aloha, inona koa no mela aloha? Jiro aloha, ianao zany tena izany, inona koa? Vidy fitaovan'ny mpianatra, dia ozy ny olona sasany ty volana septembre ty tsy tokony hisy mihitsy. Dia ho taonao 12 zany. Satria ohatry ny hoe
volany fanahina volany tahotra ty volany ty amin'ny olona tsy manana an'Andriamanitra fa za kosa teneniko aminao androany ninona zava-misy ninona zavatra tena ninona zavatra maintsy aloha volo nandoha volany fidiram-pianatra ianao na vidy fitaovam-pianatra ianao nandoha fatrano ianao na miteny ara dokotera fa mararo ianao dia mila mila mpanafody mandra-pahafaty androany amin'ny teny aminao misy fanamahery ao anatinao ao andao andeha amin'ny finoana andao hivelona amin'ny finoana fa tsy maintsy tafavoaka ry olon'Andriamanitra halleloia amena finoana nandehanana fa tsy lazain'ny olona finoana nandehanana fa tsy firesaky ny ao an-tanàna raha tena fanamahery ny ao anatinao ao dia zao mihitsy ny fotoana andehanana amin'ny finoana amena dia inona ro zavatra ateraka ilay finoana hoentin'ilay fanamahery inona ny ateraka izany finoana izany dia izao io finoana io no mamaritra ny zavatra ho atsika avy amin'Andriamanitra izy io averiko tsara hoe inona no ateraka ilay finoana rehefa hoentin'ilay fanamahery ao anatinao zany dia hoy hoe io finoana io no mamaritra ny zavatra rehetra ho atsika avy amin'Andriamanitra meloha ny toizako ny afatra mantsy dia izao ny zavatra rehetra dia eo ambany fahefan'Andriamanitra avokoa ary ny zavatra rehetra dia no manin'Andriamanitra ao atsika fa zao kosa nefa ny havana ny hahafahantsika mandray ny hahafahantsika mahazo ny hahafahantsika miazona izay tokony ho zavatra ho tonga any am-pelantanantsika dia tsy maintsy manana finoana isika ny finoana hoy aho no mamaritra ny zavatra ho atsika avy amin'Andriamanitra andao nge tsika hijerohatra no anako an'izay afatra farana izay ao amin'ny Maty 7 zao dia amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 dia misy andalatsotra masina mivaky toy izao filazantsara ny sorata amin'ny Maty 7 dia vakina eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny tenin'Andriamanitra ny napahiratan'i Jesosy ny jamba roa lahy ary noho ny ala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady ny antsoantso hoe mamindrafo aminay ry zanaky Davidy ary rehefa niditra teo an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba ary hoy Jesosy taminy mino va ianareo fa mahay manao izany aho hoy izy taminy eny tompoko dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe tongava aminareo arak'izay inonareo dia nahiratra ny masony ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe tandreo mba tsy ho fantatr'olona izao ndray andro dia tonga tamin'ny tanàna anankiray Jesosy rehefa tonga tao amin'ny tanàna anankiray io Jesosy dia haitsika tsara fa i Jesosy izy mahay zavatra rehetra mahay manasitrana izy mahay mampahiratra ny jamba izy mahay mampalady ny marenina izy mahay mampatanjaka ny malemy izy eny hatramin'ny maty aza dia hainy atsangana vita zany rehetrarehetra izany ary reto jamba roa lahy reto na eno zany fanambarana zany eno resan'ny olona zany eno firesaky ny olona tena manodidina zany koa indray andro rehefa enizy mirahalahy fa manatona teo amin'ny tanàna misy azy le manana zavatra rehetra le tompony zavatra rehetra le mahay manao zavatra rehetra dia niantsoantso mafy izy mirahalahy zao ny fiteniny ry Jesosy zanaky Davidy mba mamindrafo aminay mirahalahy dia zao ny tenen'i Jesosy tamin'izy mirahalahy reo hoy Jesosy taminy mino va ianareo fa mahay an'izany izany hoe na dia efa mampahiratra ny jamba ary Jesosy na dia efa hainy ary zany dia mbola nanontany finoana tao anatin'ilay olona izy mbola nanontaniany tsara namafisiny tsara mino ve ianareo fa mahay manasitrana anareo mino va ianareo fa haiko manao an'izany dia hoana valy tenin'izy mirahalahy mino zahay ozy alleluia mino zahay ozy dia zao ny teny Jesosy
tongava aminareo arak'izay finoanareo. Ry hafanao izay manaraka ankehitriny, ianareo anko izay atao anatin'ny trano fivavahana. Midika izany fa ny finoana ao anatsika, ny finoana izay ananatsika, dia io no mamaritra ny zavatra rehetra ho azontsika sy omen'Andriamanitra atsika. Koa miantso anao ary ankehitriny, tahaka nataony ry jamba amin'ny rahalareto, rehefa nitaraina tamin'i Jesosy izy, rehefa nitondra manahirana azy tamin'i Jesosy izy, rehefa nanambara ny fandriany tamin'i Jesosy izy, dia nanomboka nisy finoana tao anatiny tao. Velona ny finoana tao anatiny tao. Ary Jesosy ny teny, tongava any aminareo arak'izay finoanareo. Dia niaraka tamin'izay dia naninona? Nahiratra ny masona izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay misy finoana ao anatiny, izay misy fanamahery ao anatiny, tongava aminao arak'izay finoana ao anatinao ao. Halleluja! Amen. Raha nahiratra izy mirahalahy, sitrana ny fahajambanana matotra ny tenany, dia zao ny teneniko aminao, mbola tsy miova zany Jesosy zany. Mbola tsy miova ny herin'izany Jesosy zany. Fa izay nataony tamin'izany, mbola vitany zany androany. Mbola hainy zany rapitso. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetrarehetra inonao androany, ho tanterahana Andriamanitra aminao zany. Ho tanterahana Andriamanitra aminao zany. Halleluja! Averiko tsara zany dia izao. Ny fiainantsika zanak'olombelona ho iaho ny fiainantsika zanak'Andriamanitra dia mila ivelomana amin'ny finoana ary mila andehanana amin'ny finoana. Satria le finoana no mamaritra ilay zavatra ho antsika avy any amin'Andriamanitra. Tsy gaga ve tsika? Rehefa anatina fotoam-bavaka ka misy fanatrehan'Andriamanitra mitovy. Ray ny fanatrehan'Andriamanitra ao. Fa raha misy olona marary miditra ao, misy olona maninona tsy sitrana, dia misy olona nefa ny sitrana. Misy olona mijoro vavolombelona fa afaka, fa misy olona mbola mody miaraka amin'ny famatorana. Dia mety mieritreritra ve tsika fa nanavakavaka Andriamanitra? Na mieritreritra ve tsika fa tsy nanao tany amin'ny hafa Andriamanitra fa tany amin'ny hafa ihany izy nanao? Tsia! Mitovy ihany ny herin'Andriamanitra miasa anatina fotoana anankiray. Dia mitovy ihany ny fanatrehan'Andriamanitra anatina fotoana anankiray. Fa ny finoana no mahasamy hafa azy. Ny finoana ao anatin'ny olona tsiraray avy. Koa ny hoy ihany ampahiresana antsika androany ary dia izao. Aoka tena hiaina amin'ny finoana, andeha amin'ny finoana ary hivelona amin'ny finoana isika. Amen ve? Io finoana io zany ny voalohany no mamaritra ny zavatra ho avontsika avy amin'Andriamanitra tahaka ny izay azo ilay jamba amin'ny rahalahy. Manarakaraka, ny finoana ihany koa no mamaritra ny fomba fiarahantsika sy ny fifikirantsika amin'Andriamanitra. Io finoana io koa no mamaritra ny fiarahantsika sy ny fifikirantsika amin'Andriamanitra. Be dia be dia ny olona no tena za Jesosy tsy hiala aminao za Jesosy hanaradianao za Jesosy hanompanao hatramin'ny farany za Jesosy na misy inona na manenjika daholo ary ny olona na inona mbola tsy azo dia za hifikitra aminao, za hanaradianao foana. Be dia be ny olona nanao izany vavaka izany. Be dia be ny olona efa nanao izany fanoloran-tena izany. Fa betsaka ihany koa ny olona ny saraka ary niala tamin'Andriamanitra. Ny antony dia izao, satria voahozongozona ny finoana. Fa ny finoana dia io mamaritra ilay fiarahantsika amin'Andriamanitra sy ny ahafahantsika hifikitra amin'Andriamanitra. Ny olona manam-pinoana izany dia izao tsy maintsy hifikitra amin'Andriamanitra ary hiaraka amin'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Amen ve? Halleluja! Ary tsofina rano ianao ho tafakambana amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Hisikitra amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ahita vokatra lehibe amin'izao fivavahana ataontsika izao. Amen. Manarakaraka ihany koa dia izao. Ny finoana ihany koa no azahoantsika fankasitrahana avy amin'ilay Andriamanitra ray izay tompontsika. Ny finoana ihany koa no azahoantsika fankasitrahana avy amin'Andriamanitra ray izay tompontsika sy ivavahantsika. Mety manontany izao ianao fa inona izany fankasitrahana avy amin'izany? Hainao, raha misy mpiasa maromaro amina orinasa anankiray, dia izao. Rehefa tonga ohatra amin'ny fotoana, rehefa faran'ny taona, na voalohan'ny taona ohatr'izany, dia misy ny fizarana fankasitrahana. Dia ao mety mahazo betsaka, ao mety mahazo kelikely, ao ireo mety maninona? Mety tsy mahazo akory azy.
dia hiteny ve ny sasany efa naninona ny tsy nahazo fakasitrahana satria mety tsy nahafapo an'le lehibe ny asa nataony ary na inona ny kelikely ny anankiray mety nanao ihany izy fa tonotono ny vitany fa misy kosa mety tena nanao tsara mety nanao mety dia nahazo fakasitrahana goavana tamin'ilay mpitantana ny orinasa izy tsisy hafa fa tahaka izany eo natrehan'Andriamanitra ainao Andriamanitra mpamme fakasitrahana Andriamanitra mpamme fakasitrahana Andriamanitra afaka mamme fakasitrahana ho an'ny olona kanefa anisan'ny voalazan'ny Baiboly dia izao ny ahafahana mahazo fakasitrahana avy amin'Andriamanitra ny ahafahantsika olon'Andriamanitra mahazo sitraka avy any amin'Andriamanitra dia tokana Hebrea 1:9 dia izao voalazan'ny soratra masina Hebrea 1:9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza tao azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra averiko ihany fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana fakasitrahana avy amin'Andriamanitra ny zany kristianina havanao tena ilaina zany ity atao hoe finoana ity eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra nisy fanamahery napetraka avy ao anatinao nisy fanamahery efa nomen'Andriamanitra ao anatsika ao raha misy an'izany ao anatinao ao dia tokony tsy hisaraka aminao koa izany ny finoana amena ny fanamahery napetraka Andriamanitra ao anatsika mantsy no mamelona sy manangana izany finoana izany ahatonga antsika hifikitra sady hiatehitra amin'Andriamanitra foana tena manan-danjana izany ny finoana zava-dehibe loatra eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy amin'ny fivavahana ataontsika izany ity finoana ity satria no finoana ihany no hiteraka vokatra ho antsika ny finoana ihany no afaka hiteraka vokatra ho antsika ka hoy aho hoe io ny ahafahana mahazo fakasitrahana io no azahoana fakasitrahana avy amin'Andriamanitra ka fampitandray manary dia izao tandray manefa riavana fa io finoana io izay anisan'ny hery anankiray lehibe ifandraisantsika amin'Andriamanitra io dia misy fahavalo io finoana io averiko tsara tandreo manefa riavana hoy aho fa io finoana izay anisan'ny hery lehibe ifandraisantsika sy ifamatorantsika amin'Andriamanitra io dia misy fahavalo anankiray goavana tady hanohatra ny finoana io ny fahavalo ny finoana dia tsy inona fa ny herin'ny tahotra no fahavalo ny finoana averiko ihany ny fahavalo ny finoana dia tsy inona fa ny herin'ny tahotra na ny tahotra dia anisan'ny hery anankiray mpanozongozona finoana i tahotra io no fahavalo goavana izay mifanohatra tanteraka na hoe io no mitsangana ho fahavalon'ilay finoana ao anatsika ao ny tahotra dia anisan'ny hery iray manozongozona ny fasahiana hiankina sy hiatehitra amin'Andriamanitra izay ny tena spesialiteny averiko tsara ny tahotra no anisan'ny hery iray hoy aho manozongozona ilay fasahiantsika hiankina sy hiatehitra amin'Andriamanitra izay ny asa tena ataony izay ny tanjona tiany atongavana dia hoe anozongozona le fasahiana ao anaty sy le fianteherana amin'Andriamanitra izay zany ny tanjony tahotra koa andeha raha ho jerevantsika foy ny famaritana tsotsotra ny tahotra ho jerevantsika ny famaritana tsotsotra ny atao hoe tahotra izany ny asan'ny tahotra zany voalohany dia ity mampalemy ny finoana no tena asany averiko tsara ny asan'ny tahotra dia tsy inona fa mampalemy ny finoana ao anaty no tena asa ataony voalohany ndray andro zao Petera dia nisy an'izay mihitsy rehefa nahitan'i Jesosy tena ambony ranomasina nandeha teny ambony rano ny mpianatra dia zao ny tenen'ny mpianatra hoe matotoy io tsy izay daholo ny tenen'izy rehetrarehetra matotoy io ozy dia natahotra izy ireo dia zao tetsy aza matahotra nareo fa za ihany ty tonga dia ozy ny satana hoy saiko lozy 12 mirahalahy fa matahotra inona
Natahotra matoto. Miorory izy ireo. Feno tahotra anatin'izy ireo. Fa rehefa niteny izy, rehefa niteny Jesosy, orala, aza misy matahotra fa zay ihany aty e. Satria tonga dia hitan'i Jesosy ary reny ny tao anatin'izy ireo. Fa le ry Petera. Tonga dia zao ny teny Petera, Petera moa iny mafanafana raha iny Petera e. Iny mafanafana fo be iny. Tonga dia zao ny teny aniny, zao ary raby eo, raha ianao ary io dia ahoana? Asay vo manatony eny koa ako. Ataovy manao tahaka ny vitanao a. Ataovy makeny aminao mandendeny ambony rano a. Voana iainao an'le teny Petera hoe, midina ry rahalahy, makanesa ty. Nidina tao anaty rano Petera, mandeha teny ambony rano. Raha maha-olombelona ane teneniko aminao fa aiza koa nisy eny ambony rano tsy litika zany. Sa tsy marina zany? Fa rehefa miaraka amin'ny finoana ianao, tsy hantetika anao io olana io. Fa vao mainka io fanandratana an'Andriamanitra eo. Vao mainka io fanehoana voninahitra an'Andriamanitra eo. Alleluia! Tsofina rano anao, tsy ho tafaletika ao anatin'io olana io ianao. Tsy letika ao anatin'io ady io ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy anandatra anao ao Andriamanitra. Anandatra anao Andriamanitra ao. Alleluia! Raha ianao io mba ataovy manatona anao eny a. Lasy Petera nivoaka tao anaty lakana tao. Nandeha teny ambony rano izy, nitehaka daholo ny sasany. Alleluia! Navita zava-magagy Petera. Alleluia! Lasa mandeha ny ambony rano koa Petera, nitehaka daholo izy miaraka avy tao anaty lakana tao. Fa inona ozy ianareo zavatra nitranga? Vao nanomboka nisy rivotra mahery, vao nanomboka ohatra somary nanonja ny rano. Tompo, vonjeo amin'ny famaty. Niletika raha namana. Ainao, zany ny ataon'ny tahotra. Ny tahotra dia mampalemy ao aminatin'ilay finoana efa miorom-paka. Na dia nisy finoana be tao anatin'ny Petera afaka nandeha teny ambony rano, dia mitafian'ny zava-misy izy dia tonga ilay tahotra. Rehefa tonga ilay tahotra zay na tonga ny Jesosy ny teny mafy an'i Petera, ohatra kely finoana, fa aiza ilay finoana e? Satria tahotra ny nameno ny fony, dia niantso vonjeo izy eto tena letika ato ah. Ry havana, anisan'ny zany atoko hoe fomba fiasan'ny tahotra voalohany zany dia izay. Ny asan'ny tahotra dia mampalemy ny finoana. Manarakaraka, ny tahotra ihany koa dia manome hevitra hafa ao an-tsaintsika ka tsy samanao izay zavatra na teny asain'Andriamanitra ataontsika. Izay ihany koa izay ny asan'ny tahotra. Ny hery entin'ilay tahotra ihany koa zany dia izay, manome hevitra hafa ao an-tsaintsika ka tsy manao izay lazain'Andriamanitra na izay asain'Andriamanitra atao. Zay zany nataony tahotra io. Anao an'izany ao anao tsy Fotoam-bavaka. Anao an'izany anao tsy tsanga menatra, ozy le tahotra. Dia jerevinareo inge amin'ny Jaonina toko faharoa ambin'ny folo andiny 7:30 tonga dia manafika ohatr'izany mihitsy le tahotra e. Lazay faramanao an'izany ianao, sao dia Fotoam-bavaka hono, sao dia ohatr'izao hono, alefany ao anatin'ny sainao zany le hevitra hafahafa satria manafika le tahotra. Zao ny voalazan'ny Jaonina 1:7 andiny 7:30. Jaonina 1:7 andiny 7:30. Hoy Jesosy, esory ny vata. Ho Martana bavy maty taminy, tompoko, maimby izao fa efa efarana zay. Teto rehefa tonga tao amin'ny tanàna nisan'ny Marta sy Maria Jesosy, dia izy mirahavaviny nanana anadà anankiray atao hoe Lazarosy. Maty Lazarosy tamin'izany fotoana izany. Jesosy tsy teo an-tanàna. Jesosy tsy nanatrika amin'ny fotoana nafatesana, ary tsy nanatrika amin'ny fotoana ihany koa nandevenana azy. Ka rehefa tonga Jesosy dia sao fiteniny Marta, Jesosy raha teto zao ianao tsy maty Lazarosy io fa sy vao narary io, na efa maty ary io, na metrahana tanana dia nitsangana io. Dia zao niteny Jesosy taminy, Marta, hitsanga Lazarosy anadahanao. Raha olona hafa zao nitenenina zany hoe hitsangana amin'ny fiainanao, dia ahoana ny ataon'ilay olona? Tanao, amen. Tsy haiko hoe tamin'izany ve tsisy amen? Sa mbola tsy voasoratra ny amen? Fa raha ohatra ka teo amintsika ny toerana, hoe androany, ody ramose, androany, tahina fianaran-janakao, androany ambinina amin'ny fiainanao sy ny asanao. Amen, na fanazazoko ny ohatrany nataonao mihitsy. Any
Amen. Fa ny amin'ny Marta. Fantatry fa hitsangana iny fa amin'ny andro farany. Raha i Marta ny nandrasana, tsisy Lazarosy mitsangana izany ty. Satria tonga dia nisy tahotra tao anatiny. Iny ve hitsangana tsony. Efa efatr'andro izay. Lasa Jesosy niteny taminy. Marta, hitsangana ho io. Esory le vato. Maimby izao. Maimby izao. Tsy ny tahotra dia mitondra ny saintsaina zavatra ratsy eo an-tsaina ka tsy hanatanteraka mihitsiny izay zavatra sain'Andriamanitra atao sy izay sain'Andriamanitra tenenina. Izany hoe zany ny spécialité ny tahotra e. Tonga dia ho afa-baraka eto. Ho ataon'ny olona fimezana eto hoe navoaka vaopasana ny anadamy fa anadamy maimbo. Tsy tia hita an'iny eo a. Tsy tia hainao zany a. Tsy tia afa-baraka. Zay ny ataon'le tahotra ao anatin'ny saina. Fa za androany miteny aminao. Iaingana eo kristianina misy fanamahery eo anatinao ao. Ho tanteraka aminao izay lazain'Andriamanitra aminao. Ho tafatsangana amin'ny fiainanao androany. Anaty efa nenjera ary ny fiainanao. Etafalatsaka any amin'ny lavaka lalina amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy hisy fananganana mahagaga ho ataon'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Fatelo. Inona ihany koa le ataon'ny tahotra. Ny tahotra ihany koa dia mpanandratra ny olana kely. Ho tonga taky ny tendrombohitra lehibe eo alohan'ny olona anankiray. Zay ihany koa ny traikefan'ny tahotra. Averiko tsara. Ny traikefan'ny tahotra na ny fiasan'ny tahotra dia izao. Mpanandratra le olana kely. Mba ho tonga taky ny tendrombohitra lehibe eo amin'lohan'ny olona anankiray izay mamela an'le tahotra amatotra sy amaka ao anatiny ao. Zany hoe na dia olana kely tsy dia manahoana loatra ary dia ozy le tahotra tsy ho tafavoaka eo ianao hoe resy ianao hoe satria le iny le tahotra mezaka manangeza an'ilay olana mba ho taka ny goavana sy ny tendrombohitra eo alohan'ny olona anankiray. Tsisy hafa e. Jereo va nge ny tantara any amin'ny Samuela voalohany toko 17 any amin'ny 9:1 any. Samuela voalohany toko 17 9:1. Rehefa nisy lehilahy anankiray atao hoe Goliata, ny fanandra tamin'ny zanak'Israely, haitsika tsara izany tantara izany. Fa i Goliata io goavana izy raha fijerin'ny olombelona. Ohatry hoe mamiata izy raha fijerin'ny sasany azy. Fa rehefa tonga teo alohan'ny zanak'Israely dia mitabataba Goliata avy izay ady amiko. Fa raha resinareo zahay dia ataovy andevinareo. Fa raha resinay kosinareo dia ho andevinay ianareo. Fa ozy ho soratra masina. Raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny ilay Filistina izany dia naniliny. Ny vadi-posy raiky tahotra loatra izy ireo. Manan'Andriamanitra velona nger Saoly e. Andriamanitra nge nametraka azo mpanjakan'ny Israely e. Manana miaramila voafatona izay teo am-pahefana. Azo lazaina fa olona niara-dia tamin'Andriamanitra ihany koa. Fa rehefa tonga tao anatiny tahotra, dia ohatry ny mahita Goliata farany izay ngezaka tsy ho resy mandrakizay izy. Zany ny ataon'ny tahotra. Mpanandratra ny olana kely mba ho tonga taky ngeza be ohatry ny tendrombohitra eo amin'ilon'ny olona anankiray. Zany ny herin'ny tahotra. Zany ny ataon'ny tahotra. Fa androany amin'ny teny aminao. Na manahoana le olana. Nahoana sy manahoana ny fitrangana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tonga tany lemaka eo amin'ny lohanao eo androany. Ho tonga taky ny tany lemaka eo amin'ny lohanao eo androany. Alleluia. Ny izany fiangonana izay tonga eto dia izao no teneniko amintsika. Tena zava-doza noho izany ny tahotra. Koa manapa-hevitra androany anary izany tahotra izany. Tena zava-doza no entin'ny tahotra. Zavatra tsy mahafinaritra ny hery ho entin'ny tahotra. Koa mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Mila manapa-kevitra itsika anary tanteraka izany herin'ny tahotra zany manomboka androany. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika. Amam-panara dian'i Jesosy atsika. Andao ariana amin'izay ny tahotra. Amen. Andao ahilikitsika hiala anatsika ny tahotra. Satria tsy fanahosa men'Andriamanitra atsika. Tsy fanantahotra men'Andriamanitra atsika. Fa fanamahery no ao anatin'izay manao amenna masy. Amenna ve? Ndao ariana ny tahotra fa tsy mahasoa atsika izany. Ndao ahilika ny tahotra fa manosokosona atsika izany. Ary manapa-hevitra tsy hanome toerana ho an'ny tahotra intsony ao anatsika olon'Andriamanitra. Manapa-hevitra ianao iaho mba tsy hanome fitoerana ho an'ny tahotra intsony ao anatsika
amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Farany ary dia izao. Ahoana ary no ialana sy anariana an'ilay tahotra. Ahoana ny fomba ialana aminazy ary. Betsaka kely ny olona mpanaradian'i Jesosy ohatran'ny mpianatra fa feno tahotra rehefa misy trangam-pianana miseho e. Betsaka kely ny olona mpanaradian'i Jesosy takandry Saoly, takandreo miaramila ny Saoly, fa rehefa alohan'ny ady dia very ny finoany dia tonga ny tahotra. Ahoana ary no ialana amin'ilay tahotra sy anariana izany tahotra izany mba tsy hamatotra antsika intsony. Voalohany feno tenin'Andriamanitra ao anatinao ao. Averiko tsara. Fenoia tenin'Andriamanitra ao anatinao. Mazava ke voalaza ny soratra masina eny amin'ny Kolosianina 4:9. Aoka ny tenin'i Kristy nitoetra betsaka ao anatsika. Amen. Aoka tsy mifanahina nipetraka ao anatinao. Aoka tsy zavatra tsy mahasoa nipetraka ao anatinao. Aoka tsy nitahotra nipetraka ao anatinao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy, ho lehilahy sy vavy, ho feno tenin'Andriamanitra ny antsika rehetra. Alleluia. Aoka le tenin'Andriamanitra nipetraka maro ao anatinao. Zany mahatonga antsika ry havanao apirisiana, aparezina foana raha mbola azo atao. Rehefa fotoam-bavaka tahaka izao dia ataovy izay ahafahanao maheno sy mandray tenin'Andriamanitra maro. Raha mbola azonao atao, aza lanilaniana fotsiny fotoana, fa andao hiazakazaka, hiaino tenin'Andriamanitra, andray ny tenin'Andriamanitra. Fa reo tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao reo dia tonga ny tahotra hisitaka hiala tanteraka ao anatinao. Amen. Aoko ho feno tenin'Andriamanitra ao anatsika ao. Faharoa, ity zavatra anankiray anisan'ny taoko hoe ohatran'ny somary traika efa hitako fa izy ity faharoa ity. Aza zatra miaraka amin'ny olona sary tahotra izany. Aza zatra miaraka amin'ny olona sary tahotra. Fa ifindran'ny tahotra io ianao. Satria mifiresaka reny dia izao. Tsy haiko aloha ianareo ka natonga anay teny fa traika efa hitako ity. Ndray andro zany miaraka amin'ny namanay tena kanosa be izahay. Hariva ny andro. Dia zao mihitsy tenena. Nareo ve efa renareo fa eto amin'ity toerana ity ka misy mahatoto mandeha foana rehefa amin'ny alina tahaka izao e. Dia hozy ny sasany le matahotra. Oralahy, aza mbesaka matoto zany ka rehefa amin'ny alina fa miseho ao reny. Dia efa manoka nisy niempotrempotra zany. Dia efa manoka isisiana ianao ampovoany. Ndalaraka seho aloha. Dia sasany aloha ato ampovoany. Dia misy koa tsy mety any sasany. Sasany teo ampovoany ka samy teo ampovoany zany lasa manao an'izao ny filaharana. Tena nanomboka teo amin'izay. Nahita ny olona ohatry ny borina eny amin'ny sisiny arabe to fotsifotsy be le izy. Eo ary ny anareo. Fa mipotra le izy. Fa teneniko aminareo. Azakazaka fansehana ny hembotra. Olona anankiray sary tahotra fa namindra tamin'ny olona be dia be. Ka ny olona miseho be mafilosy seho anina ary. Tsisa zany raha tolombotsika zany raha miseho eo. Fa vanisany tena eo ary raha misy fotsifotsy. Ozy ilay tolona, izy ny voalohany hembotra. Ka rehefa nisy anankiray nitsoaka daholo na mafilo azy. Rehefa maraina nandalo teo zahay, inona ozy ianareo teo? Ty veranga dia ilay tsika fa matoto. No miverin-dalana daholo. Aika zavatra tsy mihetsika ilay matoto. Dia hoy azy zany hoe mba hahatonga antsika afaka hiala amin'ny tahotra sy hanarany erin'ilay tahotra. Dia aza zatra miaraka amin'ny olona kanosa sy sary tahotra zany. Sa tsy marina zany? Raha manao anio ianao sao dia matetika eo Saky efa nanao fa mipoaka tany. Izy no mipoaka ko ianao koa dia tavy nipoaka. Any zany lay izy ianao fa efa niaraka tamin'ny olona sary tahotra. Fa naninona? Natahotra koa. Fa telo ary kely sisy. Miresa zavatra tsara foana mba hamelona ny finoana ao anatinao. Mba hialantsika amin'ny tahotra sy hanariana an'ilay tahotra. Miresa zavatra tsara foana eo amin'ny fiainana mba hamelomana ny finoana ao anaty. Fa raha mbola le olana, le trangam-piainana, le zava-misy nataonao firesaka, vao mainka ireo ohatran'ny miseho mizesta. Fa miresa zavatra tsara foana ao amin'ny fiainana. Amen. Mba hamelomana ny finoana ao anaty. Ianao efa naheno ray andro, mbola misy olona any ampitany ranomasina no miteny. Dia efa vola ho anareo arapitra alatsinainy. Mbola tsy alatsinainy ohatran'ny velombelombolo zany ianao. Mbola vao Alakamisy, mandrapatonga le alatsinainy mbola elany azy. Dia efa 500 euro ianao. Fa isan'andro anao mikompte foana dia efa nikontinao afafaky maly le 500 euro.
dia ohatran'iny na mbola tsisy ariara ao am-paosinao ao ohatra efa miaina sady satria nisy niteny zavatra tsara taminao dia ohatra velombelona sady andray 500 euro ohatrinona moa zany raikitra amin'ny masinina isan'andro na mbola tsy tonga ary ohatrinona moa kory androany mijery kory fany ianao isan-kanandro dia ohatra velombelona ary ianao zany atra miramirana fa maninona dia tsy haiko fotsiny mo tsy te hiresaka miramirana fotsiny satria na eny resaka tsara dia miresa zavatra tsara foana amin'ny fiainana fa melona amin'ny finoana ao anaty na mbola tsisy nininina ary ao an-tranonareo ao na dia mbola tsy lody ary le ramose tamin'ny maly na dia mbola tsy tonga ary le zavatra natany dia manomboka miresa zavatra tsara ny ianao velona amin'ny finoanao ary efa velona amin'ny finoanao dia ho tonga le zavatra andrasanao amena alohan'ny farany lazao fa lehibe zay ao anatinao noho ny an'izao tontolo izao manana andriamanitra lehibe ianao manana andriamanitra goavana ianao lehibe raka ny ao anatina anao zay azo tontolo izao amena amena ninninona herina ody ratsy ampiasain'ny olona ninninona herina famisaviana sy ny ody ratsy ampiasain'ny hafa za miteny aminao androany niza mampitahotra sy mimenasy ianao dia za fotsy miteny aminao androany lehibe ranga ny andriamanitsika lehibe ny andriamanitra ao anatsika lehibe ny ao anatsika noho ny azao tontolo izao tsofina rano amin'ny anaran'i jesosy ho tafavoaka mpandresy ianao farandrindra andoroany ilay fanahiny tavatra zay mitady hitondra fakiviana ao anaty ndoroana fanahiny tavatra satria anisan'ny fanamiasa amin'izao vanim-potoana misy atsika izao dia fanahiny tavatra io mba hampiroro mba tonga atsika tsy hankina tanteraka amin'Andriamanitra fa aparezako ary dia ty tsy maintsy ahilika ilay tavatra fa andao tsika rehetra androso andao tsika rehetra hijoro andao hisikotra amin'Andriamanitra hatramin'ny farany ary aza miala amin'ny tompo mandrakizay voninahitra ao an-tompo irery any hitsangana isika hisaotra an'Andriamanitra dia hitentsika tompo meo ahy le fanahy mahery satria izao voalaza ny soratra masina fanahy mahery no nomen'Andriamanitra inona ho nomeny izy zany ho mpame Andriamanitra mpame le fanahy dia amin'ny anaran'i Jesosy homeny atsika rehetra zany apetrao amin'ny fonao ny tananao ary dia misoran'Andriamanitra ianao dia manomboka mitenena tompo meo anazy amin'ny fanahy mahery zany hitoetra atao anatiko ato meo anazy an'Andriamanitra meo ana le fanahy mahery hoe androaka rehefa nantahotrika rehefa aveo anilika rehefa nantahotrika rehefa aveo fa andao tsika rehetra aloha hivavaka andao apetrao amin'ny fonao ny tananao ary apetrao amin'ny fonao ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra meo ahy le fanahy mahery Andriamanitra meo azy amin'ny fanahy mahery zany ianao lefa nikarakara amin'ny fiainako hatranam-piandohana ataovy mitoetra atao anatiko le fanahy mahery Andriamanitra aoka tsy ororo aoka tsy ho fiany tahotra aloha ny zava-misy atrehanao ilozo ny fanahina sy ny tahotra androany ary io fanahina ary io fanahina ary io tahotra zay tady hampirondra trangam-piainana misy aoka ianao atoky aoka ianao ino fa vitan'Andriamanitra mamonjy ianao vitan'Andriamanitra manasitrana vitan'Andriamanitra mampandresy fanahy mahery menatsika misaotra anao Andriamanitra mankasitraka sy manome voninahitra anao any amin'ny teninao ianao zay mety nanana fanahina taloha ty Fotoam-bavaka ity na ianao any an-trano zany na ianao atao anatin'ny trano fivavahana zany ninona zavatra mety nampanahanao na inona trangam-piainana mety lalovanao mino androany fa Andriamanitra afaka mampandresy Andriamanitra afaka mamonjy raiso le fanahy mahery ary amin'izao fotoana izao raiso mitenen'Andriamanitra meo ahy le fanahy mahery androany meo ahy le fanahy mahery androany marary ve ianao androany mety efa niteny ve ny dokotera fa tsy ho sitrana Jesosy Kristy mpanasitrana ry hafanao
raiso mifanasitrananao mandalo aty ve anao efa natao mpandresy ny olon'Andriamanitra mety nailika sy natao tsintsinina ve anao afa hita sitraka anao afaka hita fity anao ao anatin'ny famatoran'ny aretina sy ny trosa ve afaka ho sitrany akavahana trosanao fanamaheriny ao anatiko sy ao anatinao fiangonana mino ianao fahamontsy anao Andriamanitra androany anafaka anao Andriamanitra androany raiso azy zany herin'Andriamanitra zany raiso le fanamahery amin'izao fotoana izao hitsangana amin'ny filonao ho velona amin'ny filonao ahita zavatra lehibe ao anatren'Andriamanitra tahaka Mosesy ianao ahita zavatra lehibe ao anatren'Andriamanitra tahaka Mosesy isika sotra Andriamanitra ny finoana nananay tokony mamaritra ireo zavatra rehetrarehetra ho azonay avy aminao izany na tonga anay ahita sitraka eo anatrehanao tompo misaotra anao zay androany fanampianarinao fa mila ilika ny tahotra mila resena ny tahotra mila arino zany tahotra zany mba tsy hipetraka ao anatinay intsony amin'ny maha-olon'Andriamanitra anay misaotra Jesosy mankasitraka anao zay tompo manomboka androany dia tsy haina amin'ny tahotra intsony izay tsy toetra ao anaty tahotra intsony arinay ny tahotra manomboka androany ilozanay ny tahotra manomboka androany misaotra Andriamanitra angina isika angina dia aondreny lohan'ny fiangonana raha-sitraka ao dia avy aloha ny tananao hipetraka eo fahatro fona ao ihany misy olona maro anatina fanahina amin'izao fotoana izao manoloana ny trangam-piainana misy olona anatina tebiteby sy tahotra ihany keo alohan'ny zava-misy eo amin'ny fiainana hitan'ny tompo i zavatra trehanao eo ary vonin'Andriamanitra andray an-tanana vonin'Andriamanitra andray andraikitra amin'ny fiainanao ny ao am-pony dia izao ny asambatra amin'ny vahoakany amonjy ny zanany anandratra ny fiangonany mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra raisy ny herin'Andriamanitra any amin'izao fotoana io tahotra ao anatinao sy fanahina io tsy maintsy handeha io androany tsy maintsy handeha io zahay tsy maintsy handeha io tsy maintsy handeha io avelao handeha miolalana handeha zahay amin'ny anaran'i Jesosy didina fanatahotra didina fanahina miala ho zahagana ao ambadika ny fialan'izany tahotra zany dia hitsangana amin'ny fiainanao hitsangana amin'ny fiainanao hitsangana amin'ny fiainanao ary ho tonga ny herin'Andriamanitra raiso mifanafahana ary may le fanatahotra may amin'ny anaran'i Jesosy miala vahagana tsarovy fa tsy mahasoa ny tahotra mampilety ny tahotra mampiroro ny tahotra andeha io androany io ny ezaka nanakana ny fitahina io ny ezaka nanakana eny an-tsaranao fa tsy maintsy andeha io zahay tsy olona anankiray na roa fa misy olona maro afaka androany amin'ny anaran'i Jesosy didina fanantahotra rehetra miala fanahina miala amin'ny anaran'i Jesosy fanan'ny aretina fanan'ny fahafatesana fana manao sakana ny ara-bolany manao sakana ny fianaran-janany manao sakana ny fiaina tokantranony miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy lasa vahagana amin'ny anaran'i Jesosy mialatra ny atokantrano any mialatra ny atokantrano miala ny fiangonana rehetrarehetra miala ny fanampitondra aretina ao am-piroro miala ny fanampitondra aretina miala fanantrosa miala fanampanakana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao sitrana zay marary rehetra alefako ny ozotro fanasitranana ho amin'ny olona afaka ny fiainanay tsy ao anaty tahotra intsony izahay manomboka androany olona tena feno finoana misy fanamahery ao anatinay tafavoaka ny olona mpandresy ny olona tafita ny fiainany voatany fianaran-janany tahina ny tokantranony voatany asa-tanany tahina ny ara-panahy hifikotra amin'Andriamanitra mandra-piavon'i Jesosy sotra raha io ndo hisotra an'Andriamanitra isika
toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Hallelujah. Raisy ny fanahy masina ilatsaka amintsika rehetra. Raisy ny fanahy masina miaraka amin'ny afo. Anao batisanao amin'ny fanahy masiny afo Andriamanitra. Ka dia hiala ny tahotra tonga lehilahy mahery, vehivavy mahery ho sahy andeha araka ny baikony Jesosy isika rehetra. Raisy fanahy masina aoka menanao izy amin'ity androandroany ity. Raisy fanahy masina aoka menanao izy amin'ity androandroany ity. Sotro midina eto amiko ianao no fototra ny fandreseko. Sotro midina ianao. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Toerantsika rehetra tompoko. Raisika ho fahasoavana lehibe ho antsika tokoa izay fotoam-pivavahana nitondran'Andriamanitra antsika teo izay. Mino aho fa hatramin'ny maraina ka hatramin'izao dia nanakambara tamintsika ny tompo. Ary ny afatra lehibe tena netino antsika dia ny fitoamanantsika mba ho lehilahy ho vehivavy manana finoana. Dikan'izany te hanao zavatra lehibe amintsika mihitsy Andriamanitra atoato amin'ity taona ity, fa saingy miankina aminao. Raha mihinanao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Raha mihinanao dia ho hitanao fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga, ny Andriamanitra evavahantsika.
andao hiteka fara zay mafy isika tompoko alleloia andao ary mbola hitoy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny raroa isika tena hifaliana hiraviravona satria lasa olona finotsika ankehitriny alefa azy Tsika hitsangana dia hitena amin'i Jesosy hoe tena sambatra izay manana anao sa tsy izany ve? Chico
Aplaudir o Jesosy. Sika manana Jesosy dia ndao ampiakarina ny finoantsika fa ninina zavatra amin'izao dia tsy maintsy mandresy tsika sady zany ve avelao hiakatra ny finoana ary Avelao yakatra ny finoane avelao yakatra ny finoane avelao izay mijery onena mitalao izao tolo izao milaza tsotra zao tsy misy azo atao eo amile sakatsakane eo amile tsisy azo ale faresy izao tontolo izao zay vao manomboka ianao eo tsisy kanao ve ilay tadiavinao foroninihoanao avelao yakatra ny finoane avelao yakatra ny finoane avelao yakatra ny finoane avelao yakatra ny finoane avelao denrombohitrasy afindragne raminanao dia izay salazo ave tsy hoarindragne Andremanitra mandre like pamatsy lehibe mitabataba-riza reo fa tsy tany izay atao ny Andriamanitra manjaka amizao rehetra zao ao an-danitra manao zay tiany atao avelao
sakasakane eo amin'ny tsisy azo ale Andriamanitra mandray laka matsy lehibe Ritavaritvareo fa tsy tano zao atao aizany Andriamanitra ny Andriamanitra mazaka amin'izao rehetra zao hoe ao anatin'izao hoe tianao hoe avelao 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 iakatra ny filombe avelao 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 iakatra ny filombe avelao e avelao 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 iakatra ny filombe avelao 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 iakatra ny filombe avelao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra hitoetra amin'ny finoana andeha amin'ny finoana ahitan'Andriamanitra sy ny voninahirana izy ary ahitan'Andriamanitra ny fagakany amin'ny fiainana izy ianao zany e alleluia misaotra Andriamanitra fa vita somatsara ny fitaom-pivavahana tondranao anay tamin'ity hariva ity misaotra sy makasitraka anao Andriamanitra tsy to Andriamanitra omem-boninahitra Andriamanitra ankalazaina misaotra andehody momba amin'ny finoana milehibe izahay ary ahitan'ny tananao mahery tokoa amin'ny anaran'i Jesosy amen.